Maha-olon-dia dia voalohany indrindra noho ny fitiavana ny fiarahamonina dia ny fitiavana ihany koa ny mpiray tanindrazana ny mpiarahamonina manodidina sy ny rehetrarehetra zany rehefa olombelona tsara dia izahay izay manaraka an'izay foto-kevitra zay dia efa olon-dia zany hoe ny olon-dia zany tsy voatery efa misy olon-dia zao any tsy fantatsika fa mbola tsy fantany hoe olon-dia zany hoe olona manam-pitiavana, olona manam-panahy, olona tia ny fiarahamonina manodidina manao soa ny fiarahamonina, zay ny maha olon-dia zay amin'ny ankapobeny aloha. Dika teny frantsay le sauvage tsy mahadika ny hoe olon-dia, angamba le olon-dia zany tsy misy dikany amin'ny fiteny hafa fa ny olon-dia dia zay olona averiko le izy teo hoe manam-pitiavana amin'ny fiarahamonina, manao asa soa ny fiarahamonina, tena manasoa ny fiarahamonina aminy, ny mpiara-belona aminy zany dia manaraka an'izay fivoarana. Zany hoe ny fivoarana efa teo fa tsy nahay nitondra ny fivoarana ny mpitondra ohatra raha ndresana na ny fiarahamonina izay manana fitondrana zany, fa ny olon-dia zany izay mahatsiaro olon-dia dia efa manana izay fitiavana izay dia afaka mampandroso manomboka amin'ny tenany, manomboka amin'ny namany sy ny fiarahamonina mitatra amin'izay rehetrarehetra. Ny olon-dia efa nisy hatramin'izay nisy ny tany dia efa teo ny olon-dia, fa ny olon-dia tsy mahalala hoe olon-dia sasany be dia be ny olon-dia ary zay ireo dia ohatran'izay zay ireo samy olon-dia tany amin'izay nanisy anazy fa teto vao tafahoana dia tsika olon-dia izay le manam-pitiavana, izay le manam-panahy, izay le miaina amin'ny tena fiainana fiarahamonina malagasy, le tena malagasy fa tsy le malagasy ambamboarina. Le fiarahamonina zao ny volany lasa aloha. Raha miresaky ninona resana ny fiarahamonina dia ny volany aloha, fa ho an'ny olon-dia ny fitiavana ny aloha dia ny fihavanana ny aloha dia manaraka ny vola tonga ho azy eo ny ambo. Ka ny hoe mivoatra makany amin'ny olon-dia hoe mivoatra zany maka fiainana olon-dia, ny olon-dia efa teo fa ary mbola eo ary mbola isy mandrakizay ny olon-dia fa voiziny io zany izay foto-kevitra hoe zavatra tsy nentintsika teto zany hoe ny volany aloha efa nisy teto nefa fa ny fihavanana no aloha dia zay verenana tena hoe ahely zany zay ho an'izay tsy mahay miaina amin'izay fa nena tamin'ny zava-baovao netiny tandrefana na ny tsy fantatra zany. Ny olon-dia tsy manomana paikady fa mandeha amin'ny fitiavana, mandeha amin'ny fihavanana dia any amin'izay fiarahamonina misy azy zany dia olon-dia izy dia hitan'ny olona ho azy io atao hoe mba te ohatry ny olon-dia iny dia olon-dia ho azy koa ilay olona dia ohatran'izay. Dia amin'ny zavatra ataonay izy hiteny amin'ny zavatra ataonay ihany, amin'ny asa ataonay na amin'ny fiarahamonina misy anay na amin'ny asanay ihany, any amin'izay alehanay ihany dia miavaka le olon-dia. Le olon-dia efa teneniko teo fa tsy ny volany mialoha fa ny volany ariana, fihavanana mialoha dia ny fitiavana. Dia eto koa zany ny amafisina ihany amin'ny 22 dia ankalaza ny tombaovao malagasy ery amin'ny rova zany ny olon-dia.